dia mbola faletrany miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezana mahazatra antsika izao favatsika Jehovah-Andriamanitra iray dia misaotra anao hatrany izahay satria ny teny fampahirezana omenao no antony ivelomanay satria tena tsisy zavatra nitenaina tokoa ety an-tany fa aminao no misy ny fanantenana manoloana ny toe-javatra sarotra izay andalovana dia matoky sy mino fa ny fanahina masina dia hiasa mba hananana hery hoentina misedra an'izany ary mba hahatonga anay hahatoky ny tenin'i Jesosy hoe eto amin'izao tontolo izao no ahitanay fahoriana nefa Jesosy efa nandresy izany dia mpandresy taka azy izahay tenena indray Jehovah fa mihaino mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy amen. Faly-miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva noho ny fahoriana mafy andalovana ety amin'ity zao tontolo izao ity izay matetika ataon'ny satana fitaovana mba ialan'ny olona amin'Andriamanitra mahatonga antsika mitondra ny fampahirezana mandrakariva tahaka izao satria raha tsy misy ny tenin'Andriamanitra tonga tokoa dia miravoravo tanana ny olona dia samy manao izay tiany atao kanefa misy fiantraikany eo amin'ny mandrakizay izany dia torak'izany no hitondrana ny fampahirezana amintsika mba hahatonga antsika tena hatoky ny fitantanan'Andriamanitra satria tsy misy zavatra tonga ho azy ety amin'ity zao tontolo izao ety fa fitaizan'Andriamanitra mba hananantsika fanantenana ny amin'ny farany mba tsy hahatonga antsika anjery andro lava ka hifikitra amin'ny zavatra mandalo fa izay rehetra tanterahantsika dia efa manana ny fiainantsika mandrakizay na izany na tsy izany nefa minofo isika ary betsaka ny zavatra hatrehana misy ny zavatra tediavina katsahana ny fifaliana ny fiadanana tsy hoe mivavaka dia tsy manana anjara amin'izany miaraka amin'Andriamanitra fa tena misy zavatra tian'Andriamanitra porofona na dia ety amin'ity zao tontolo izao ity ety amin'ity nofo izay olevoniny ity aza dia te hanome fifaliana mandrakarivan'ny olona Andriamanitra kanefa amin'ny alalan'ny fitodiana aminy ary miasa izy amin'ny olona miasa izy amin'ny fianakaviana miasa izy eo amin'ny fiangonana ary tena miasa izy eo anivon'ny firenena tsy takona fiainana amintsika ny toe-javatra mitranga eo anivon'ny izao tontolo izao indrindra eo anivon'ny firenena fa azo lazaina hoe mandalo toe-javatra sarotra mandrakariva ary indraindray tohatra ny misy fanantenana ao anaty kanefa donga ny ampitso zavatra tsy ampozina ny zavatra mitranga fa miatrika ady isan'andro san'andro tsy ho tantaraina intsony ny toe-javatra mitranga na dia araka ny fantaritsika hoe samy ny andrandra ny orana ho tonga kanefa rehefa tonga indray ny orana dia lasa tena fieritreretan'ny olona azy diso tafahoatra loatra izay miteraka vonina avetsy averoa fatapahany lalana fiakaran'ny vidim-piainana reny rehetrarehetra ireny tsy tongatonga ho azy fa avelan'Andriamanitra hitranga ary tsy misy zavatra izay tsy avelan'Andriamanitra hitranga ka tsy fitiavana ao ambadika ireny rehetrarehetra fa tonga ny olona mba hitodika amin'ny mandrakariva satria impiry moa tsika teto Madagasikara ny tsy antalova toe-javatra tahaka an'izany aretina rivo-doza loza ara-boajanahary sy ny fampitahorana maro isan-karazany mikiverimberina fa misy vanim-potoana arakaraka ny mahamafy le loza no ohatra ny tafavelona amin'Andriamanitra ihany tsika dia ohatra ny ray fo ray saina ohatra ny raviny tsy fifankatiavana dia ohatra ny samy talao amin'Andriamanitra dia rehefa mitalao amin'Andriamanitra dia misy fahagagana ataon'Andriamanitra amin'ny fomba tsy takatry ny saina amaliny vavaka dia voaravo miseho azo miadakadana indray ny olona ka somary manadino an'Andriamanitra mipoitra ihany ny toe-javatra tahaka an'izany ary inona tian'Andriamanitra ampitaina ao anatin'izay mba tonga nisam-batan'olona iverina ndraika hitodika aminy hivavaka aminy kanefa indraindray zavatra hita
dia ohatra ny manadino an'Andriamanitra ny olona ka na dia ao anaty zao rotsakoran'izao azy tsy dia mba misy loatra hoe antso ataon'ny kristianina ataon'ny firenena mba hitalao amin'Andriamanitra fa vitan'Andriamanitra angeny mampilamina ny toetrandro fa lasa ohatra ny misafidy olana hoentina ao anatrehan'Andriamanitra ny olona fa matetika ny olona dia miezaka amin'ny herin'ny tenany mandrakariva ka rehefa ny olona no miezaka amin'ny herin'ny tenany dia nentsika teto zavatra mitranga dia tahaka ny mandaly hafatra Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely mivoaka tao amin'ny tany Egipta andeha any amin'ny tany Kanana le nyresantsika hoe tena namerina fahaleovantena ny zanak'Israely Andriamanitra namany fatorana tamin'ny fatotra nangejan'ny Egipta azy tonga ny Egiptianina rehefa avy eo nanenjika ny zanak'Israely ny zavatra mitranga dia tsotra ny valitenin'i Jehova aza matahotra ozy mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehova fa ny Egiptianina izay hitanareo an'io dia tsy ho hitanareo tsony mandrakizay Jehova hiado anareo nareo kosa anginy tafavoaka tao ny zanak'Israely zany hoe naverina ny fahaleovantenany ny afatra lehibe napetrak'Andriamanitra dia tsotra zany hiady nareo mangina kanefa manoloana ny toe-javatra sarotra indraindray ilay olona miady fa adiny Andriamanitra izay mitondra vahaolana satria izay ilay zanak'olombelona tery are avy amiko no nahatonga an'izao avy amiko no nahatonga ny vahaolana raha tsy teo tsy vita zao ary raha vao izay ny toe-tsaina entina miatrika olana dia mifamadika ilay tenin'i Jehova manjary tsy Jehova tsony miady fa manjary tsika indray ny miady dia Jehova indray mangina dia mipoitra eo daholy vao mainka me mitombo ny fahoriana ny olana mitranga ary izay no mahatonga antsika hoe lasa ny raisitsika ohatra ny taranak'Israely entina hanoharana ny firenena malagasy satria ny firenena malagasy dia olona mivavaka ary Andriamanitra rehefa nisafidy hivavaka ny firenena anankiray dia tsy arak'izay tiany ataony no ataony fa tokony hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra ary izay no navoan'ny zanak'Israely amin'ny vanim-potoana mihodina amin'Andriamanitra miezaka amin'ny herin'ny tenany dia io no mahatonga antsika miresaka hoe lasa fafatotry ny firenena vahiny firenena-kafa ny firenena jentilisa ilay taranaka voafidy izay nana ny fahaleovantenany 700 taona averintsika mpampiton'ny tany Egipta tsy Jehova mihitsy ny faly ka hoe tena mandritra ny 700 taona dia navelany tao tsy niditra an-tsehatra izy fa ilay olona ny tsy nila azy nandritra ny 700 taona ary mety ho diso hevitritsika raha mieritreritra hoe tena vao tonga ny fahoriana tao amin'ny tany Egipta dia hoe tena tonga dia nitaraina ny zanak'Israely hoe tena Jehova vonjeo zay tsy mitombona mihitsy raha ohatra hoe nitaraina ny zanak'Israely dia nivalibavaka raisina avy amin'i Jehova afaka 700 taona voatonga tsy Andriamanitra ny Andriamanitra ivavahantsika raha izay ny zavatra mitranga fa 700 taona taty aoriana vao nitodika tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely izay vao tonga ny valimbavaka dia afaka ny zanak'Israely ary eo ny tokony ho tsaroantsika satria manomana ny fotsika hiatrika amin'ny pasika indray tsika izay misy afatra goavana tian'Andriamanitra ampitaina ary ho antsika izay tena nanaraka ny fampahirezana dia tsy gaga intsony fa raha vao tonga ny fanomanana ny pasika dia ohatra ny misy loza mitranga avetsy averoa zany hoe misy afatra tian'Andriamanitra ampitaina hisotomana ny olona indray hiverina aminy mba hijery ny zava-miafina ao ambadika ny pasika izay tena loharano ny famonjena ho an'ny olona matoky an'i Jehova dia misy fepetra napetrak'Andriamanitra ao anatin'izay fa ny zavatra hitantsika tamin'ny farany raha tonga ny pasika afaka ny zanak'Israely naverina ny fahaleovantenany fa tsy hoe rehefa naverina ny fahaleovantenany zanak'Israely dia milamindamina ny fiainana na dia niteny ary Jehova hoe Jehova hiado anareo nareo kosa angina fa misedra olana misedra fahavalo misedra ady mandrakariva ary dia hitantsika ny famarinana izany satria vao tafavoaka fotsiny ny Egipta indray ny Egiptianina firenena izay nangeja azy nanenjika azy mandrakariva
ary de zay koa no entina ampahirezana atsika reo tsika de mieritreritra hoe firenena efa nahazo fahaleovantena ka tokony hiadana fa ny zavatra tena andrasan'Andriamanitra de firenena nahazo fahaleovantena mifikitra aminy ka na de tonga raha ny fahavalo mitady anentsika ny firenena mitady angeja de an Jehova ny ady fa tsy atsika eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany de mijery an'izay isika satria reto zanak'Israely reto de taranaka voafidy tena olona mivavaka nametraka ny fiainany teo am-pelatanan'Andriamanitra nofidian'Andriamanitra manokana de afaka milaza koa tsika fa ty firenena malagasy ty de tena firenena miavaka firenena nofidian'Andriamanitra mba hitondrana ny anarany kanefa ahitantsika fa mitompo ivavahana maro isan-karazany ao anatin'izay de zay no isotomantsika lesona amin'ny taranaka zanak'Israely fa ny zavatra misy de tsy hoe nahazo fahaleovantena ny zanak'Israely de niadana sy nandry fe izay fa tena vao niadakadana de eo ihany fa miverina amin'ny fomba fanao de tafalatsaka ao anatin'ny fakapana de nanadino an Jehova mandrakariva de jery tantara anankiray tsika mampiseho an'izany hoe io Andriamanitra io tena Andriamanitra tsy avelany mandeha fotsiny amin'izao le zanak'Israely fa io Andriamanitra io de Andriamanitra tena mitantana ny zanak'Israely Andriamanitra tena mitsinjo ny zanak'Israely mandeha mahitsy de valiany soa mihodina am' Jehova de ny zavatra mitranga de kapohany faiziny de izany ary zay no mahatonga ny fahoriana matetika menjady amin'ny zanak'Israely misy tenin'i Jehova any amin'ny Deutéronome 20:20 de misy fepetra resaka fitahina izy moa tsy mahafantatra ny hoe fitahina sy ozona nambaran'i Jehova ho an'ny zanak'Israely Deutéronome 20:20 de raha isika ny 1:1 sy 2 aloha zao ny voasoratra ao zao ny soramandry ny soa zay hovaly ny fanarahana an Jehova ozy ary ny lozosa zay anjo ny miala aminy kosa zany hoe fa tenen'i Jehova de melo fapahankely amin'ny zavatra nambaran'i Jehova no raisitsika satria vao miresaka ny Deutéronome 20:20 io mahafinaritra ny olona ary indraindray hita na de ny amin'ny trano apetraky ny olona eny ambony tomobile eny raha mijery fotsiny tsika ny 13 ho tahina ianao ao tanàna ho tahina ianao any an-tsaha ho tahina ny aronao sy ny vilia fanaova mofonao mahafinaritra ny olona zany fe le olona tsy mijery hoe zany ange tsy azo raha tsy misy zavatra melohan'izy io mba azahoana an'izany de eo amin'ny 1:20 voalohany amin'ny 20:20 de zao ny voasoratra hoe raha meno tsara ny feon'i Jehova Andriamanitra ao ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra zay andidiko anao anio de asandratry Jehova Andriamanitra ao ambony ny firenena rehetra amin'ny tany ianao sy ary ho tonga aminao sy ho azonao zao fitahiana rehetra izao raha mihaino ny feon'i Jehova Andriamanitra ao ianao zany hoe condition fepetra apetraka Andriamanitra mba handraisana ny fahasoavana sy ny fitahiana raha mihaino ny feon'i Jehova Andriamanitra ao ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra zay andidiko anao anio de ho azonao zao fitahiana reo de fitahiana anankiray fotsiny raisitsika fa be de be ny fitahiana resahana io de ny 15 raha mitandrina mihaino ny feon'i Jehova ka mitandrina an'izay andidiny de ny 17 de zao ny zavatra mitranga atolotry Jehova ho resy eo anoloanao ny fahavalonao zay mitsangana hiady aminao ka lalina iray ny voahany anantona anao fa lalina fito kosa no antosirany hiala eo anoloanao zay natao hoe Jehova hiado anao ahoana ny fomba fiadiana manoloana ny fahavalo ny fomba fiadiana de mihaino ny feon'i Jehova mitandrina anaraka ny didiny zay ny fiadiana de azo zay de manjary ny zavatra mitranga tsy maintsy misy fahavalo manenjika fa atolotry Jehova ho resy eo amin'loantsika ny fahavalo ary marina zany na de eo amin'ny fitantanan'i Jehova ny firenena azy kanefa mifamaly amin'izay indray ny 5:10 amin'ny Deutéronome 20:20 fa raha tsy mihaino ny feon'i Jehova Andriamanitra ao kosa ianao ka tsy mitandrina anaraka ny didiny rehetra sy ny lalàny zay andidiko anao de ho tonga aminao sy ahatratra anao zao fanozonana rehetra zao
zany hoe misy fepetra foana zany hoe ny zavatra mitranga amin'ny olona zany na ratsy na tsara de vokatry ny nataony fa Jehovah efa niteny de meloma andrakarivo de ny andininy fa vokatra zay mifamaly am'le hitantsika teo hoe atolotry Jehovah ho resy eo an'lohanao fa valinao de amin'ny andiny fa 5 ndray rehefa manadino an Jehovah de ozy hoe atolotry Jehovah ho resy eo an'lohan'ny fahavalonao ianao ka lalany iray ny voahany ady aminao fa lalana fito kosa no antosiranao hiala eo an'lohany de ho mpanjenjeny any amin'ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany ianao. Zany ny zavatra hitranga rehefa miala am Jehovah de ataon'i Jehovah resy manoloana ny fahavalo ary zay ny nampony zanak'Israely mahatonga fampahoriana tao amin'ny tany Egypta satria tsy nitandrina tsy mihaino ny feon'i Jehovah, tsy nitandrina anaraka ny didiny fa nanao ratsy de nataon'i Jehovah voafatotry ny firenen-kafa. De mijeritsika ampitsara isotomantsika lesona satria ny zavatra mitranga am'izao vanim-potoana zao efa misy anatra foana ao anatin'ny baiboly mba hampisaintsaina antsika mety hitentsika hoe ny zanak'Israely zany fa ny zavatra mitranga tamin'ny zanak'Israely de mitranga amintsika tsika no safidy hanaraka an'Andriamanitra ary nitanjona an-kendren'Andriamanitra nge de zao ho an'ny firenena rehetra ambonin'ny tany de nitanjona an-kendren'Andriamanitra mba hatonga ny firenena rehetra atoky azy fa Andriamanitra tsy manavaka atonga ny firenena rehetra isafidy le Andriamanitra ny kristianina mba hitondra famonjena fa ny olona nefa manany safidiny ny firenena manany safidiny na de eo amin'ny safidy amin'ny fivavahana aza manany safidiny ny olona fa tsy maintsy horen'ny olona ihany ny Andriamanitra ny kristianina Jehovah Andriamanitra ny Andriamanitra ny baiboly io ny tena Andriamanitra fa matetika ny olona de zao fikitra hoe anareo zany fa tsy anay de mieritreritra ny olona hoe raha zay ara ny lalàna napetrak'Andriamanitra de tsy hiatra amin'izay tsy mino an'Andriamanitra zany miatra amin'ny tany rehetra ny lalàn'i Jehovah. Aty ampitsara toko 10 misy tomantsika lesona ny andiny 9 niemora ny zanak'Israely indray ozy sy namalina Andriamanitra azy efa tafavoaka tao amin'ny tany Egypta ary rehefa maty Joshua ny dikany zany efa tena tafiditra tao amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely zany hoe tao am'le tany tondra-dronono sy tantely tany iedanana zany hoe efa nahazo ny fahaleovan-tenany tanteraka mihitsy fa ny zavatra mitranga nefa na de tany ary tsy nay niazona an'izay le fiadanana sy fahasambarana nomen'Andriamanitra zay nahatanteraha ny teny fikasana mbola niodina tamin'i Jehovah ary tsy ny ray aman-dreny niodina fa apahany fotsiny ty raisitsika ty ny andiny 9 ka hatramin'ny andiny 7 ary nisy zanak'Israely ozy de nanao zay ratsy teo mason'i Jehovah indray ka nanompo ireo Bala sy Astata sy ny andriamanitra Siria sy ny andriamanitra Sidona sy ny andriamanitra ny Moaba sy ny andriamanitra ny taranaka Amona ary ny andriamanitra ny Filistina de nahafoy an Jehovah izy ka tsy nanompo azy. Dikany nanadino an Jehovah nge raha vao mitodika amin'ireo andriamanitra ireo ary ireo andriamanitra ireo de andriamanitra mamevahana ny sitrapony nofo zany hoe le ezaka ataony tena voninahitra vola arena nobahana be deaibe. Ny andiny 7 de nirehatra tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehovah ka nivarotra azy eo an-tanan'ny Filistina sy eo an-tanan'ny taranaka Amona izy nataony voafatotry ny firenen-kafa indray le taranaka voafidy. Andriamanitra tsy mitsitsy ny olona zay mivavaka aminy fa rehefa miodina aminy de ataony gejany ny firenen-kafa mandrakariva ary nampahoritra nanorotoro ny zanak'Israely ireo tamin'izany taon'izany ozy 20 taona no nampahoriany ny zanak'Israely rehetra zay tany an-tafin'ny Jordana tany amin'ny tanin'ny Amoritany Gilead ary nitany Jordana ny taranaki Amona mba hiady koa amin'ny Joda sy ny Benjamina ary ny taranaky Efraim ka de nahantra indrindra ny Israely tsy tonga tao azy ny fanotran'ny zanak'Israely vokatry ny fiodinany teo anatrehan'Andriamanitra. Kanefa ny anton'izany rehetrarehetra zany tsy andehantsika ka hitsara hoe tena tsika nge mpiodina amin'Andriamanitra fa isotomantsika lesona andinihan'ny isam-batan'olona teny andinihan'ny fianakaviana teny andinihan'ny fiangonana teny andinihan'ny firenena teny manoloana ny teo zavatra mitranga fa ny zavatra azo antoka de zao tsy afaka ilasitsika fa miadakatana amin'izao vanim-potoana zao mahantra indrindra isika fa tsisy mena azo mena tsiny hoe iza ny diso fa aleo mitodika amin'ny teny hoe tena za mahantra de inona ny tokony ataoko miverina amin'i Jehovah de inona ny vokany 20 taona ozy
nampahoriny firenena hafa ny zanak'Israely. Tsy hoe Andriamanitra no namaritra hoe tsy maintsy 20 taona ianareo ny hijaly, fa 20 taona tsy natsiaro hiverina tamin'i Jehovah. Fa ry amin'ny 17 indray nitaraina tamin'i Jehovah ny zanak'Israely ka nanao efa nanota taminao izay, satria efa nafoy ny Andriamanitray ka nanompo ireo bala. Eo amin'ny vanim-potoana eo fa tapitra ny 20 taona zay vao tonga saina hiverina amin'i Jehovah. Ary zay no mahatonga antsika miresaka hoe tsy hoe Andriamanitra mila voatsiary ny Andriamanitra ka vao nanompoka ny taona nampahorian'ny firenenkafa azy mitaraina ny zanak'Israely hoe vonjeo zay Andriamanitra dia afaka 20 taona vao hamaly vavaka Andriamanitra. Tsy, fa maninona ny 20 taona ny babotao 20 taona vao nahatsiaro ny fangiry firina zavatra niatra taminy. Dia eo nisy fotoana antsika lesona mipiritsika mba nitaraina tamin'i Jehovah manoloana ny toe-javatra izay mitranga, fa miezaka amin'ny herin'ny tenantsika mba ho tafavoaka kanefa zavatra misy vao maika ohatra ny tafalatsaka ao anatin'ny lavaka mandrakariva. Tsy misy fanafodiny akoatran'ny hoe aleo miverina amin'i Jehovah. Manao tahaka ny reto zanak'Israely reto, na dia efa tara ary ny fiverenana amin'i Jehovah, mitaraina amin'i Jehovah. Nanota taminao zay efa nafoy Andriamanitray nanompo ireo bala. Fa miaino Andriamanitra eo. Ary eo ny fanontaniana napetrakitsika hoe fomba ahoana re olona no andresena lahatra ny firenena ray manontolo. Fomba ahoana re olona no andresena lahatra ny mpivavaka rehetra, ny mpivavaka resahako, tsy ny kristianina ihany, musulmana, boudista, mpivavaka nentin-drasana mba hiverina amin'ilay Jehovah Andriamanitra ao anatin'ny Baiboly. Ahoana ny fomba atao andresena lahatra fiangonana kristianina indray izay tsy mitovy hevitra mba iray saina amin'Andriamanitra, mba hisiny valim-bavaka. Tena sarotra re olona, sarotra, satria raha hiteny an'izany amin'ny firenena ray manontolo anaiky ve ireo olona rehetrarehetra io. Ka raha ohatra tsy anaiky ny olona rehetrarehetra, barango mipetraka isy famonjena ve raisina avy amin'Andriamanitra, satria lalatokana io. Jehovah no hiady ary tsy misy Andriamanitra hafa afaka hiady ho antsika fa tsy Jehovah irery ihany. Noho izany misy ambatan'olona zay mahatsapa-tena miverena amin'i Jehovah. Voninahitro n'Andriamanitra irery ihany hivavakisika. Misaotra anao Jehovah Andriamanitra iray no tenina indray izay tonga taminay teny manoro lalana neny amin'izay mety tokony ataonay, mba tsy entina hitsarana ny hafa fa andraisan'ny sambatan'olona fanapahan-kevitra hiverina tanteraka aminao, satria tena mahantra izahay, mahantra ny fiangonana, mahantra ny firenena. Nangatahany aminao dia mba ianao miasa amin'ny fomba mahagaga, mba andresy lahatra ny sambatan'olona ka atoky anao Jehovah Andriamanitra ray, dia mba ho marina ny teninao hoe noho ny amin'ny olombitsy no hitondranao fanavotana ho amin'ny firenena. Dia misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Manao veloma antsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva.